Finaritra aby ragnandria. Ialana tsiny be deabe ny fahatarana fa mbola nanao recoupement ary mbola nifampiresaka tamin'ireo namana Gen Z akanga sisa nanamborana mijoro manoloana ny antsunjay. Hitanareo angamba n'ilay fanambarana nataon'ireo ankolafina tanora ao amin'ny Gen Z teo nilaza hoe foanana ono nietsika sabotsy. Tsia tsindrina tsy foana ny etsika amin'ny sabotsy. Ho azavaina aminareo ny antony satria zay manao farahery ny eo ankilany mandrovo tsy mihitsy mampiasa ny vola sy ny intimidation ary ny dilution. Ho azavaiko aminareo zany stratégie de dilution zany. Ka eto zany androany dia izara roa mazava tsara ny teniko. Iteny amin'ny teny malagasy ho atsika manokana ao Madagasikara. Ny tapany faharoa dia misy amin'ny teny frantsay ataoko amin'ny antso. Teto maly efa niteny taminareo hoe hitambatry tsika no collectif hiatrika combat amin'ny lafin'ny resaka fitsarana sy amin'ny lafin'ny resaka droit zon'olombelona voitsakitsaka dia anome toromarika atsika ho fa hirosotsika amin'izay zavatra ary efa mandeha ny collectif aty ambadika aty ny amin'io zavatra io fa tsy tena miova endrika fa miakatra level ambonimbony amin'izay ty combat ty fa tsy mijanona sao de verinareo fa hoe watawata eto amin'ny Facebook 10% fa ho hitanareo le izy. Voalohany indrindra ireto tanora Gen Z ny ka erzo eninareo tsara ny nahazo azy ny fomba ny sarianazy natao perquisition natao ankeriny atao enquête dia na ny mode na nataterahana ny fakana azy dia natao ankeriny rikany miora sy nomena. Hitanareo naratra ary jereo nge tarihan'le madame miora manao an'le vidéo dia hitanao mihitsy hoe olona traumatisé olona nomena. Tanareo ohatran'ireny olona ny atao otage reny dia ty vakio dia zao teneniny exactement fanaon'ny olona amina système mafieux le izy dia hoe milazany hoe teneny hoe zao teneny hoe zao hoe milamina tsara nareo aty misakafo tsara. Izy moa no amidinareo amin'izany fa fomba fiady mafieux hatramin'izay zany. Ny kany Ramakavelo, général Ramakavelo dia ny kany général Ramakavelo tsisy resaka fa zay nanadiady taty ambadika dia fantatra fa nazy menace izy ary apetraka eo ambony lohany ny hoe raha mihetsika eo ianao dia miatra aminao lay atteinte à la sûreté de l'État. Ny kany Karine Sirija amin'izao tsika amin'ny teny zao dia hoe nisariana ary tena tany amin'ny toerana zay nefenany. Zao dia masamy teny ny olona hoe tany amin'ny hôtely izy naka vola fa mizara vola zareo naeno tsara nareo tamin'ny live teto fa miova toerana fahatoriana sy fiafenana foana no zareo piste local géolocalisé en plein live tsika no géolocalisé ry zala dia géolocalisé manahoana dia ny voatery napiditra VPN idany tadidinareo iny dia rehefa mampiditra VPN idany dia tsy tafiditra tsony izy rehefa aveo nahita maso nareo en plein live ny géolocalisation amin'ny fomba ahoana moa izy tsy afinany amin'ny toerana zay tsy eritreretanazy dia zao vita zareo ndray mandoto hoe manao nitady volatany sisa tsisy henatra tsy scrupule tsony fa tena hoe tous les moyens sans possible amin'ireo olona reo. Ka izao reo olona nytany saiko reo dia kany Erzo, kany général Ramakavelo, kany miora sy nomena, kany Karine Sirija et la liste n'est pas encore terminée fa mbola ho avy ny toyany. Mazava ny message dissuasion atao dissuadena isika hoe ajanoa ny hoetsika amin'ny sabotsy io par tous les moyens. Ampiasaina aloha ny opération de charme rehefa tsy mety, ampiasaina ny herisetra rehefa tsy mety, ampiasaina ny vola ampitenenina ny ampahany amin'le Gen Z satria tsy eo i Karine. Ary eto dia mitodika aminareo tanorana mamadika ny Karine. Hitanareo tsara ny teny Karine teto tamin'ny live carte sur table fa ozy hoe jusqu'à tsy teny hoe à la mort fa jusqu'au bout dia vitanareo ve ny hamadika ny conviction an'io vehivavy io ararotinareo ve ny tsy maheo an'io sako no miteny
fa raha teo karinina tsy misy reny fanambarana reny hoe foanana ampitenenina nareo foano io fivirina amin'ny io faneho-kevitra pasifika tsy grevy fa marsha pasifika io fa ararotinareo tsy maheo an'le zaza dia manao cache-bouche manao fanambarana le zalahy manao lunette noire mais aseho ny tavanao raha tena convaincu amin'ny zavatra teneninao ianao a cache-bouche lunette noire avoay nous zany dia tentative de déstabilisation dilution an'lay zavatra tokony atao rapitso amin'ny sabotsy pardon dia atao ny fomba rehetra azadiny fa mandrovotsy reo ary sans scrupule reo ary ampiasa hatramin'ny hevitra faran'izay machiavélika diabolika de vola lazaiko anareo rehefa tonga aminao tsy tonga amin'ny tandroka sy ny rambony zany fa tonga amin'ny endrika mateo ty de andeotsika iresaka hatramin'izay nareo tsy niteny hoe andeo resaka latabatra boribory nifampiresaka tamin'ny dania teo dani le namany karinina niarany atsonjay dia nisy taminareo Gen Z napanatsona tany amin'ny lapam-panjakana napanatsona tany amin'ny lapam-panjakana de natao tany ny resaka fa maninona zao vao miazakazaka hoe iresaka tsy laza zavatra betsaka tsy mety nandeha i Dani ary rehefa tsy mety nandeha i Dani de inona ny antony nefa reny ny olona eny amin'ny première ligne dikan'izany a misy mampibebe ao anatin'le combat ao a ka dia mazava aloha ny afatra eto hoe nous avons compris le message instaurer la loi d'omerta lalàna ny hoe mangina ary tsy anginy zahay fa on va prendre le relais fa misy détail anankiray ty adininareo plus nareo manao an'io io fampanginana ny ankizy io sy ny olona plus zahay iafineny stratégie anay ary saoranay anareo tsara mihitsy saonay anareo tsara mihitsy io ianareo provoquena io fa nahita stratégie fanampiny ray zay zay ho lazaiko amin'ny teny frantsay ao rehefa aveo donc vous contribuez à notre combat deuxièmement mitiako tenena aminareo hoe tena ampiasaina daholy hoe rehefa tsy mahety ny menace de atao ny tambitamby sy homodymena vola kely de atao de hoe ina ny fanarana fa aza midiny ina keny ataoranareo idinan'le olona eny an-dalana hilazany amin'ny atao hoe vraie refondation izy tsy niteny hoe rotaka izy tsy niteny hoe grève fa marche pacifique donc ao raha matonareo manakana inona ny ataoranareo tia ny zavatra faharoa mavarina ny tena ianao ngiatabera ao anatin'ny bandeau rouge ianao ny déclaration nao dia reny natao hoe lapsus révélateur hoe ampy zay président roa andro telo andro nitazomana anakizay avoa izy zany raha azoko tsara efa ny fanarana misy tazomina kely pendant quelques jours aloha meky izy mitoroka tenany ianao ampy zay président nitazomana an'ireo kizy reo roa andro fa alora reo kizy reo avoaka am'izay de aveo anao miteny satria hoe ny teninareo ihany no mamandrika anareo aveo anao miteny manao hoe mino aho fa tsy ny PRRM no nampisambotra an'ireo zazareo fa olo-kafa iny jereo hoe monsieur contredira foany nareo plus nareo miezaka mamono afo plus nareo mianjahanja miboridana donc jereo tsara fa mi-contredire foana ny zavatra lazainareo ianareo donc irrecevable non fiable de sahanao miteny monsieur Tabera rehefa aveo hoe volona ifampiresaka toy ny ray aman-dreny sy ny zanaka nefa ianareo misambotra de aveo hoe hotazosamborona pendant 2 jours zany hoe dissuadena zany hoe rehefa guerre d'usure drodroka ireo farany dia mangataka fifampirarahana de am'izay avototra rehefa aveo faharoa mitorania fa nanao fanambarana olo zany reto tanora holo mitondra ny anarany Jenny Grek tsy diko tsara hoe mpanao mpitondra ny anarany Jenny Grek tsy fantatra raha tena Jenny Grek na tsy izy fa mpitondra ny anarany Jenny Grek de aiza ozy nareo izy no manao fanambarana video amin'ny compte nisy teny
président de l'Assemblée nationale. Mais vous êtes des débutants. Rehefa mba mandainga dia bandana mianatra mandainga any amin'ny tompony. Eo amin'ny page-ny siteny no manao fanambarana dia hoe mianao le fanambarana dia hoe izahay tokoa dia nanao an'ireny tolona ireny fa tsapa fa nanaonao foana zahay ka dia mangataka fifonana. Iza ny olona manaiky ho alay mbaraka ohatran'ireny en public fa matanjaka be ilay dissuasion amin'ity. Amin'ny sisa monsieur siteny mba avoay amin'ny compte-n'olo ka fa tsy amin'ny compte-nao. Tena superficielle be le stratégie. Bon au moins tany amin'ny compte-ny ankizy hafa na compte fa compte-nao ve no manao fanambarana dia aveo nareo manao fa communiqué hoe jereo fa reto ankizy reto dia miteny hoe hitanareo zany fa efa tena tsy manana fijery lavitra tsofa satria tellement le vola no miteny ao Madagasikara. Dia miteny ndray koa ianareo miplaza afatrinareo hoe dedoanean'ny PRRM anareo rehefa hitanareo am'izay fa mamahy be ny tanàna hoe mino ao tabera fa tsy PRRM anampisambotra anareo fa mety olo-kafa ao amin'ny fitondranao. Ao misy namanareo mpitondra teninareo amin'ny Facebook miteny hoe nanay PRRM fa PRRM tsy manao ninninona fa ireo manodidina azy ireo ny olon-dratsy. Zany hoe ta voalohany nareo nanao solidarité langage nareo hoe itsika fa rehefa hitanareo am'izay hoe ho ratsy le tantara PRRM esora ao anatin'le izy fa iretso ny ratsy hanomboka efa nipakakarina nareo. Ary c'est pas fini fa na ianareo dimy la dia fantatray mazava tsara fa tsy mifankahazo. Dia rehefa tena mamay ny zavatra dia zay tratra faraneo zany dia atsipy any amin'ny PRRM am'izay dia hoe c'est lui c'est pas moi. Ok, ka raha ohatra ary ozy anareo hoe tsisy idiran'ny PRRM io fa lay manodidina azy no ratsy. Zay moa zany le communication nareo tatoato zay. Inona ny manaka ananao ary PRRM hoe za fa fantatreo fa reo olona manodidina anareo no amely inona ny manaka anao tsy midégager an'ireo. Matoa ianao tsy samy dégager an'ireo dia satria misy deal matanjaka be ny fanarahanareo c'est tout. Misy deal matanjaka be ny fanarahanareo dia tsy sahanao kitian'ireo na dia fantatreo aza fa mifofony ainao na koa mifofony anesoranao teo. Ny teny ga Roly Remerciant hoe misy drone any monsieur Roly Remerciant rehefa manao conférence de presse ianao journaliste zany tompoko tsy manao affirmation gratuite fa miaraka amin'ny fait et preuve élément matériel. Ianareo mpiteny aminay avoa proof averiko aminao koa izy zao enao olona mpanao journalisme d'investigation ratsy diso sa mety miova rehefa elaela manao politika dia lasa dino le tena fomba fiady. Avoa ary le drone mba te hita ny endriky le drone zahay tokony tamin'io andro io ianao hoe ty le drone lazainao hoe misy voatifitra le drone ty le drone lefa potika fa misy apahany kely ty le izy ohatr' zao zany fanao ny vazaha rehefa le misy manafika reny ohatr' zao le pozin'lay le pozin'le drone. Fa nanao toa misy drone termique dia makatsy amin'ny efitrano fatoriny dia aveo makatsy tokony teo ianao mitondra an'le drone ty le izy exemple. Ny azy zany zavatra atahorako amin'ity resaka drone ty mety misy le drone za mety tsy mandà fa ny fanontaniana mipetraka iza no mety ny tompony zany drone zany. Ny azy zany aiko satria nareo efa fantatra fa tsy mifankazo satria nareo samy manana business nareo ao dia isy fanao règlement de compte entre anareo question personnelle dia ho ataonareo affaire d'état. Misy gourmand be ao dia mitadinandrery dia aveo misy manelingelina dia farany misy éliminena tsy fantatra hoe iza ny fampi-éliminer an'iza dia aveo avadika hoe
novonoiny Gen Z, novonoiny mpitolona, novonoiny reo olona tsy tiany anareo nga Mikaela nefana ianareo no hanao ny ataonareo dia avy eo ampitondranareo ny olona hafa le izy. Ka efa niainako zany tamin'ny fotoanandro nisendra nandalo tao amina entreprise anankiray aho, nanao demande de sponsoring nanaovana fitolona filazantsara miaraka amin'ny Tarika Pira miangaly matadidy an'izany io Tarika Pira io. Au moment zay miditra tao amin'le angara no nisy nangalatra ny fitaovana tao izahay ny voatavina tany brigade criminelle tamin'izany fotoana zany. Ratsy efa ela be tratra le traçabilité nisy mpiasa tao amin'le orinasa nangalatra au moment zay miditra. De mora be ny manome le système de bouc émissaire hoe reo nangalatra satria tamin'le ora nidirany mihitsy ny petandra la le zavatra. Ary zay koa na iko an'io. Za zany mampirisika hoe arovo tsara mihitsy PRRM fa ireo manodidina azy ireo mihitsy ny misy te éliminer azy satria question privée lasa natao question affaire d'État. Io ane rehefa ela miaraka tsy maintsy mifandrirondrirotra eny any. Nareo hoe mieritreritra fa mifankaty reo olona reo. Mba jereo nareo fotsiny les compositions les gouvernements sy le mandirana fa tonga de hita be hoe ty Fanirso, ty général Nilson, ty PM efa tamin'ny andro ny Rajoelina, ity PRRM efa nisy historique koa raha sy diso tany aloha tany miaraka tamin'ny MMM nga izay. Il suffit de regarder la composition du gouvernement et tout s'explique. Sourire commercial la nation aminareo amin'ny télé io. Fa olona mifampiandriky endry toana aby reo. De ifamely eo reo de avy eo sanatriavin'izany ry Karine no ampitondrana ny baolina satria reny zaza. Sanatrian'izany ny Gen Z no ampitondrana ny baolina satria reny zazakely de hoe ka ireo ny mpanakorotana, reo zany namono, reo zany nandratra. Mora kely ange. Fahatelo. Ny zavatra tiako resahana eto koa de le ilay stratégie am'izao satria fa akaiky le am'sabotsy. Ity tolona ity de tsy resaka tolona Gen Z tsony. Aloha zava ny resaka. Ny Gen Z de mpamoa torimaso fotsiny. Ianareo mantsy zao niezaka ny handambolambo an'ireo Gen Z reo le apahany fa tsy izy rehetra mba hampijanona le am'sabotsy. Fa ity efa tsy antsony efa envergure hafa izy zao. Zaho zany de miteny hoe izao etsika zao de etsika marshe ho fangatahana famoahana ny Karine, famoahana any Rija, marshe pacifique fangatahana famoahana any Rierzou sy reo namany nomena personnel zany rehetra rehefa tsy resaka Gen Z tsony mialatsiny aminareo Gen Z ary mafetsy azy reo le stratégie éliminena le leader izay tena matapakahitra de am'izay fotoana zay zany le ty ambany manao tao foana na koa diluevan-dralahy amin'ny alalan'ny dissuasion monétaire fa zany mino raha mare ahy Karine am'izao fotoana zao mino aho fa hoe de sandry zalahy ve ny hamadika. Mialatsiny amin'ny malahelo aho milaza aminao Karine fa ao anatin'ny fotoana sarotra no ahitanao ny tena namana. Ao anatin'ny fotoana sarotra eto no ahitanao hoe fiable aveo reo ankizy reo ary soa ary misy zao ahitanao hoe iza am'ireo tanora ao reo tena par conviction na opportuniste satria mitady toerana de mampiasa le mouvement Gen Z. Ka eto zany jerenareo tsara lay stratégie de dilution. Ina le izy zany hoe fanapohana rano mangatsika an'le hetsika de mirorosaina zao ny olona hoe ahoana misy nanao fanambarana misy sa tsisy de miteny aho rentany horendanitra idany de anao vidéo efa vitany azy nasionana ho avokany eo fa maintenu ozy izy ny mouvement averiko maintenu le mouvement na de miezaka mafy aza ny mpanao communication avy amin'ny ankilany pour apietsika apidina ny taony engouement populaire. De enoy ny fanambarany Dany rehefa aveo raha tsy efa mivoaka kory ary.
de zao le teknika na dilution le tapohana zany diluena zany tapohana de atsatso ina le stratégie zareo tsara le timing parfait le timing sy le synchronicité am'izao fotoana zao indrindra de miseho tapoka daholo reny pourquoi zany omaly tsy nisy pourquoi zany fakomaly tsy nisy pourquoi zao satria jerenareo tsara le afentsena n'écartena Karine satria Karine ny maflobe tao hitanareo tsara ngamba iny mademoiselle fa c'est une c'est comme Jeanne d'Arc ohatra mahita ny Jeanne d'Arc mahita ny Karine mamany aza ny tomany teto amin'ny Facebook hoe zanako aza tao an'izany tsy azo akisoka le zanako ozy izy ary tena mikristallize an'le tolona i Karine za zany eto raha miteny eto de hoe andao isika tsy idéshonore antahiny ami Karine. Soyons loyaux envers cette jeune fille. Ne la lâchez pas s'il vous plaît. Aza vototrareo iny zaza iny. Fangatanany aza vototrareo io zaza io. Aza miemitra tsy amde ilatsaka amle tolona tiako tenenina ho anazy noho zany tenez bon raha ohatra ka ianareo le niteniteto hoe mampalahelo ahy mikindry tena mampalahelo le zaza mampalahelo le zaza tsy fihetsepo fotsiny mampalahelo fa raha loyal envers nini Karine iny nareo raha fidèle envers ny teninareo teto am'ty pejy ity anareo tazomy ny teninareo si vous êtes des hommes et des femmes d'honneur eto no ahitana ny olona manana parole d'honneur sy ny olona mpanao fangorangorahana poakaty c'est le minimum andrasana amitsika le solidarité zany zareo tsara le dénigrement atao amy reto Gen Z reto juste pour varekapoka ampiasaina tanora misy fikambana tanora atsangana any de mitondra titre hoe Gen Z dia manaparitaka any amin'ny toerana any hoe foana lay etsika ka eto aho zany de manao antso zano manao antso tsy ny Gen Z raha hitanareo ary tena ny ray fota amin'ny Danis Karine nareo tam'ilay tsy carte sur table fa émission spéciale iny dia izao ny fotoana haneonareo an'izany stratégie fanatsatsona daholo ny tonga eo tsy maintsy misy reny miantso anareo ray aman-dreny ara-drazana mila anareo reo zaza reo miantso anareo ray aman-dreny ara-drazana mila anareo reo zaza reo miantso anareo syndicat ary miantso anareo groupement maro samihafa miantso anareo collectif des médecins dokotera iny tazomina am'izao iny miantso anareo étudiants de médecine corps nareo iny anjavelarera izy miantso anareo collectif des paramédicaux corps aminareo koa iny ty zany tsy resaka cause politique tso fa cause na olona izay mijoro miady amina système fa tsy hoe miady amina olona farany am'izay hiteny amy teny frantsay satria misy antony manokana teto amaly nanao fandarana rehefa nanao fandarana
dia nanao annonce hoe anetsika mouvement à l'international amizay ampiakarana ny tolona ho amin'ny sensibilisation rehetrarehetra eo anivon'ny zao tontolo zao. Tout d'abord, je m'adresse à la communauté internationale, aux différentes associations militant pour le droit de l'homme. Je m'adresse à vous, les journalistes, en particulier une journaliste que j'ai eu au téléphone hier. Chers amis, le temps est grave à Madagascar. Les représailles reviennent sournoisement. Oui, peut-être vous entendez dans les journaux, dans les différents médias, qu'il y aurait un semblant de liberté d'expression, mais derrière le rideau, il faut que vous sachiez qu'il y a des arrestations arbitraires, musclées, non appropriées, disproportionnelles par rapport aux jeunes. Et on utilise la force. Ce ne sont pas des brigands, ni des voleurs, ni des fauteurs de troubles. Mais c'est la Gen Z, et vous connaissez bien ce mouvement, qui essaie de militer pour un changement de système et un changement de structure. Alors je m'adresse à vous pour prendre en considération la lutte de ces jeunes. Je vous invite à prendre contact avec nous ou avec tous nos partenaires ici en Europe et de par le monde, avec la Gen Z aussi, pour que vous veniez voir sur place ce qui se passe réellement et non ce qu'on vous dit dans les rapports, dans les documents qu'on vous donne. Je peux vous assurer, en ma propre personne, moi en tant que pasteur, militant et protégeant la vie de mes compatriotes, ma place est auprès du peuple. Oui, ma place est aux côtés du peuple. Ce peuple a tellement souffert depuis tant d'années. Et je pense qu'il faut le respecter en tant que tel. Oui, la lutte va prendre aussi une autre tournure, un autre niveau. Alors je sollicite toutes les associations qui militent dans le droit de l'homme et tout ce qui touche la vie citoyenne pour qu'on puisse œuvrer ensemble afin que la vraie révolution que nos jeunes ont voulu instaurer soit réalisée. Je nommerai pas le nom du journaliste à laquelle je me suis entretenu au téléphone, mais j'espère que vous m'entendez aujourd'hui et je vous enverrai même ce lien, puisque ce message vous est adressé, pour vous confirmer que le pays a besoin de votre soutien, de votre éclairage médiatique dans ce combat que nous menons pour le peuple. Nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons pas d'adversaires, mais nous voulons instaurer un état de droit. Nous voulons instaurer un état qui protège le peuple. Mais aujourd'hui, ce peuple souffre au détriment de quelques oligarques qui maîtrisent les appareils d'État, qui gangrènent les administrations publiques, qui assujettissent les citoyens et nous réduisent en subalternes, en esclaves.
Nous ne voulons plus de ce genre de système. Je vous remercie et je m'adresse aussi à la diaspora malgache dans le monde, de par le monde. Mettons de côté nos différends politiques. Mais là, il est question de la jeunesse malgache. Cette jeunesse tant abusée, cette jeunesse qu'on a trahie dès le début de ce combat et qui n'accepte plus de se faire avoir. Je me porte en porte-parole une partie de cette jeunesse pour que vous puissiez aussi tenir compte des vraies réalités et non ce qu'on vous dit dans les médias. Je vous remercie. Sotratsika rehetra, afatra farano atsika malagasy, nisy fanetana nataoko teto omaly ho iaho hoe ho avy ny fotoana zay anaovantsika etsika bloc anankiray amina combat juridique, amina combat droit de l'homme, fa efa mandeha ny pour parler am'izao fotoana zao ka de samy miomana antsika eo amin'ny fifanomezan-tanana eo am'izay tena fahavononantsika marina raha te hanova système-tsika, il faut se donner les moyens. Fa tsy miteny fotsiny alefa pasteur de za arosonareo de nareo mitsilailainy amin'ny salonnareo any matory misakafo de ny olona norobonareo. Donc occasion zao afahantsika micréer ny collectif io misotranareo sahady izay efa mifampidinika sy mifampiresaka fa misy teniny soratra masina zay hoe zay zavatra ataony taninao kavia za atao fantatry ny tanana kavanana. Misy teniny Jesosy zay koa mandao hoe endre toy ny menarana ary mora toy ny voromailala. Zay équilibre zay no ezahantsika tazomina, tsy manana olona ho fahavalontsika na de zareo manangana antsika ho fahavalo. Fantatry zany. Ary efa fantatra sahady ny zavatra tiany zareo atao contre anay. Fa tsika tsy diso ny cible. Tsika tsy miady amin'ny citoyen mitovy amintsika. Fa tsika miady amina système. Noho izany aoka tsika tsy hiditra ao anatin'ny provocation ataon'ireo mpikaramanady zay mitady ny fomba rehetra handrangitana atsika ka hiadivana, tsika tsy miady amin'izany. Akasitraka atsika rehetra mirary soa samy hitahin'Andriamanitra. Courage ho anareo Gen Z mbola tsy nivadika, ho anareo Gen Z manantena anareo ry Karine, manantena anareo ry Erzo, manantena anareo ry Nomena sy Rija, aza fitahany izy le rehetra. Satria raha eto anareo no miraté ny fijoroanareo et vous êtes fini pour toujours. Ary zay ny tetiky zalaretsy ny tsy tafatsangana eto anareo potika pour toujours anareo Gen Z. Tadidio ty teniko ty. Ireo ny voalohany andatsa anareo. Hoe hitanareo reny fa tsy mitazona ny teny nomeny le Gen Z. Reo ny voalohany hoe kanefa izy ndray ka tsika neny fampiraray. Il faut pas io no tsy afaka misy fomba fiteny zay hoe tsy afaka mifampirara amin'ny olona zay zatra mandainga atsika. Ka ne vous faites pas avoir. Afatro zay. Aozy monareo matoky an'ireo zahay de manasa tanana aminareo koa aho. Fa baibay anareo. Fini zany Gen Z zany. Rehefa tsy mijoro anareo amin'ny sabotsy. Satria naomby la intimidation, naomby ilay dilution, naomby ilay dissuasion. Ka dia anareo olon-kendry mianatra mahalala tsara ny tokony atao. Samy hitahin'Andriamanitra.